manana ny fiadanan'i Kristy amintsika tsirairay avy a naiza toerana misy ianao amin'izao fotoana izao dia tonga soa ianao a ito amin'ny toerana tsara indrindra sy amin'ny fotoana mamy indrindra. Andriamanitra dia mitady olona baiboly a mitady olona izy a izay mivavaka sy miankohoka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarina. Dia raha mety ianao dia izao sy ianao zany hitarika fa naiza toerana misy ianao dia ataovy amin'ny fo, ataovy amin'ny fanahy ianao rehetra fa hiverintsika amin'ilay pahary antsika dia hiankohoka amintsika daontsika hitsoaka azy satria izy no mendrika zany. Izy ilay masina ny lohalika rehetra na any an-danitra na hita ato any na any ambanin'ny tany ozy izy ny baiboly dia natao hiankohoka aminy. Raha mety ianao a dia andao ny fotsika mihitsy ny rano no entsika hiankohoka aminy. Dia raha sitraka ao dia sady afaka kipinao no masonao no lazao aminy fitiavanao azy, lazao aminy izay fantatrao maizy azy. Izy le avo indrindra, tsisy mahalaza ny fahalebiazan'Andriamanitra. Dia afaka tohizanao zany vavaka zany, ataovy amin'ny fonao rehetra raha mety ianao. Raha io ndreto ny olonao amin'izao fotoana izao miankohoka amin'ny fahalebiazanao, ambarana efa tsisy toanao. Ianao le tianay, izay tianao nefa ianao dia tianay taloha. Ianao le masina indrindra, ndreto fa hitsaoka anao. Ambaranay androany fa ianao no antony hivelomanay, no arianao zay ary nataonao mitovy endrika aminao. Ianao zay tsara dia nataonao tsara koa zay. Ianao tsy mahay manao ratsy ary tsy misy ratsy mihitsy ao aminao. Nitoerany voninahitra ao, aoreny tompony fiandriananao le avo indrindra. Tompo ianao no antony velomako, Tompo ianao no natoizao hoay, no arinao ao hitovy endrika aminao. Tompo ianao no antony velomako, Tompo ianao no natoizao hoay, no arinao ao hitovy endrika aminao. Ny masoko no himbanzinanao, ny sofiko no andrenisako ireo teninao. Ny oroko fofonaina avy aminao, saotra tompo. Ny vavako no hiderako anao, ny tanako hanandratako anao. Ny sainko isaintsainako ny fahalebiazanao. Tompo ianao no antony velomako,
izao ay no arinao ao itovy endrika aminao tompo ianao no antony vilomako tompo ianao no nato izao ay no arinao ao itovy endrika aminao no arinao ao itovy endrika aminao no arinao ao itovy endrika aminao mitaokanao tompo fa masina ianao de toy izay mitaokanao fianao le medika handray ny fisaorana mandraky izay tompo mitaokanao tompo miankoka ny tontolo fatsany anao tsy sitoanao mandraky izay masina 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 tito medika 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 anao tompo masina 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 ianao tompo medika 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 anao tompo zao mitaokanao fa medika anao tompo mitaokanao tompo mitaokanao tsy misy toanao mandraky izay Falmirabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy dia manona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao tsiraray avy. Tombo no antsika ny ahafahantsika hiaraka hitady an'Andriamanitra toy izao ary fotoana tokoa izao hitadiavantsika ny tavan'Andriamanitra sy hiverenantsika aminy. Araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 2:5 manao hoe koa dia iraka solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Fotoana tokoa izao hitadiavantsika sy havanantsika amin'ny Tompo dia isika arany hiaraka ao anatin'ny tsiry ity hiaraka iombom-bavaka na vao ny fahaloran-tenantsika eo anatrehan'ny Tompo fa hoy izy hoe indro aho mitsangana eo am-baravarana raha misy mihaino feoko ka mamoa ny varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Ao anatin'ny tsiry ity izay hira fanoloran-tena fantatsika tsara dia andesika hiara hiteny amin'ny Tompo hoe Jesosy mino anao aho, anao manontolo aho, ny antony havelomako ary ny antony fisiko, ny antony irako dia ianao irery any Tompo. Ataovy amin'ny fonao rehetra izany fa miaino antsika tokoa ary tena miandry anao ny Tompo amin'izao fotoana izao. Jesosy mino anao aho. Antananao apetrako indray ny momba ay rehetra
ianao jesosy io no antony havelomanay. Ianao no zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay tompo. Fa nahazonay ary izao rehetra izao, kanefa tsy manana anao izay dia zava-poana ihany. Fa tsy antoka ho anay izany tompo, fa manana anao izay tompo, manana ny zavatra rehetra. Misaotra anao tompo, fa raha ny firenena hafa dia maro ireo olona maty ao anatin'izao zavatra mitranga maneran-tany izao. Kanefa tompo, tsy hoe izahay malagasy no tsara sy mendrika, kanefa navahanao izahay. Misaotra anao izahay tompo, noho izany fahasoavanao izany. Na dia nahantra ary izahay dia no tsarovanao, ary no enonao ny fivavakay tompo. Ary ndreto izahay miara manatitra fanatim-pitsofana sy fankasitrahana eo anatrehanao. Iara iry izahay tompo, efa soavanao, feo mamy namonjy ahy mandry very ao taloha, kanefa novonjenao tompo. Jamba taloha kanefa nampahiratinao indray izahay. Very tsisy fanantenana, fahasoavanao no nananganay. Mahantra nefa tsy noadinoinao no afanao, no afanao. Fahasoavanao, feo mamy namonjy ahy mantra. Very ao taloha fahitanao, jamba mahity indray.
natolotraony ainao natolotraony ainao ay natsanganao ka velony tray saotra tompo fasoavanao no nanangana. Miarabantsika rehetra indray amin'izao arivariva izao dia manona ny fiadaran'i Jesosy ho amintsika rehetrarehetra. Mino fahasalamantsara daholo. Anomboantsika ny fiderana amin'ity arivo ity dia ndao hiara-maka salamo ame voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo sika izay hitantsika eo amin'ny salamo 4:30 andiny voalohany hatramin'ny 7 vaky toy izao. Isaotra ny Jehovah lalandava aho ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no riarian'ny fanahiko ary izany ny mpandevitra ka ho faly. Miara-maka lazan'i Jehovah amiko ary aho ka hiara-manandratra ny anarany isika. Halleluia. Misaotra ny tombo be dia be fa mbola manana tombonandro, tombona fotoana afaka miara-midera azy indray tsika androany, afaka manandratra fiankofana ho azy indray. Misaotra Jesosy, sitraka be dia be ny amin'ny fotoana tahaka izao indray. Ny amin'ny fotoana mbola ahafahanay manandratra ny anaranao, mbola ahafahanay indray mihira ho anao, miankohaka eto anatrihanao Jesosy. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao sy mbola ho ataonao eo amin'ny fiainanay. Imela Jesosy aho. Rehefa misaina ny hatsaranao, ny fatokinao isanandro, fantatro fa tsy hoe tsy mendrika aho ny andray fitiavana tony anao nefa mankasitraka aho. Saotra Jesosy.
izao sy tokoa tsika satria marina foana ny teniny rehefa milaza izy hoe ny fahasoavany irery ihany mahatoy izao atsika. Ary misy zavatra important indrindra amin'ny fiainantsika eo dia angamany ataoko anisany tena lehibe indrindra izany hoe fahasoavan'Andriamanitra izany mbola nahatoy izao atsika tsirairay avy. Tadidio fa tsy misy mendrika tsika na dia ndray aza, tsy misy mendrika akoatra n'ilay nanolotra ny ainy tamin'ny hazo fijaliana ho antsika. Izay tena hoe mendrika nomena ny saotra izy, nomena ny tera, nomena ny laza rehetrarehetra. Dia mamerina amintsika isan'andro isan'andro raha mbola miratra koa io masoandro io, raha mbola miratra koa ny masontsika dia tadidio foana fa fahasoavana irery ihany natoy izao atsika ary ny fahasoavana no mihazona atsika. Andao tsika hiranjany iry izany androany hoe fahasoavanao Jesosy no mahatoy izao ahy. Tsy misy antony hafa fa fanisoavanao satria raha isaina tokoa ny ota, raha isaina ny zavatra be da be nataontsika dia tsisy tafajoro ohatran'izao tsika rehetrarehetra fa ny fahasoavan' Jesosy irery izay no mahatoy izao atsika. Fahasoavanao Jesosy no iainako, io no mahatoy izao ahy. Tsiro ireo asavitako, fano ilay rano soa. Nantsoinao ao mba hiteranao, hanantratranao. Manantonanao amin'ny fahasahinao no ny fahasoavanao. Ndao iraintsika amin'ny fotsika rehetra izany izy zao. Tena mangataka mba tena ho irainao amin'ny fonao rehetra, tena ataovy resy lahatra ny ao anatin'ny fonao hoe tena ny fahasoavany tompo irery ihany no mahatoy izao atsika. Tsy misy antony hafa ankoatran'izany. Ilaina ny fitahiana, ilaina ny ataoko hoe ny zavatra be da be izay omeny tompo atsika fa mihoatra ny zavatra rehetra izany fahasoavana izany, mihoatra ny fahalalana rehetra tsy voavidy volana n'aiza n'aiza. Ao mbola hiara-merina izany iry izany tsika, ataovy resy lahatra tsara ianao mery. Fahasoavanao Jesosy no iainako, io no mahatoy izao ahy. Tsiro ireo asavitako, fano ilay rano soa. Nantsoinao ao mba hiteranao, hanantratranao. Zany Jesosy. Manantonanao amin'ny fahasahinao no ny fahasoavanao. Tena zany mihitsy. Andao omentsika lanja ny fahasoavan'Andriamanitra izany satria tena izany no mahatoy izao atsika. Tena tiako ho azonao, tena tiako resy lahatra tanterakinao hoe izany fahasoavan'Andriamanitra izany dia tsy tenena fotsiny ilay hoe fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy, fa tena hiainana izany satria tokoa raha ny saina ny ota dia tena tsisy tavela, tsisy tavela. Tompona isainao ny ota, tsisy tavela. Tena hoanao faniranao nanadio anay.
Teny amin'ny tompontsika hoe ny sainay ny fonay Jesosy a ny vatanay ihany Jesosy no eto ambony tany mbola miaina eto fa ny fanahinay ny fonay Jesosy a eto miaraka aminao aza atao tafajanona eto tsoa zay Jesosy fa aok'izay hibanjina an'ilay mandrak'izay efa nomaninao anay ao arinao ampio zay Jesosy mba tsy hahita ny zavatra hitanay ampio zay Jesosy mba tsy banjina fa tsy hainao rery ihany mba tsy hahita fa tsy ny azo fijalianao rery ihany dia mba ho courage foana zahay hiatrika ny fiainanay rehefa mahafantatra izay fa tena efa nentinao zavatra rehetrarehetra ampio zay mba ho resy lahatra Jesosy anatin'ny fonay ao hoe tsy tahaka ny taloha ny fiainanay rehefa mandray anao zahay fa miova tanteraka izany dia miaina tahaka n'izay efa nentsoanao anay zahay ento izay Jesosy ento izay miaraka aminao ento izay Jesosy ento miakatrao sy tonyao ho any aminao te ahitanao ao ny atsarany lanitrao amen ka hanidinao ahita mihoatra eto antany ny fanaiko ho tafakambana aminao Fakambana minawa Wetu miakachao Situmyao Weni yaminao Fatea itanawa Yatsarani lanichao Salama daholo manasantsika rehetra indray ary hiaraka hidiran'Andriamanitra hiara ihany koa akeo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny takarivam-piderana izay ho ataontsika amin'ny sabotsy ho avy izao ny asabotsy fa 9 volana May amin'ny 9:00 dia ny lohateny ho resantsika amin'io fiteny io ny lohahevitra moa zany efa mizarantsika amin'ny fotoana io dia ny hoe ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahatsarany dia mino fa efa hanao zavatra koavana sy tsara be eo amin'ny fiainantsika indray Andriamanitra dia jenisao dia efa homany ny fonao sy ny sainao ary ny fanahinao handray zavatra avy amin'ny Jesosy amin'ny fotoana io ny tenako narindry no hiaraka amintsika hidiran'Andriamanitra amin'izany fotoana izany dia hiandry koa hiaraka amiko amin'ny fotoana io dia manasantsika rehetra ary amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 9:00 dia izay tahin' Jesosy daholo fa miarabantsika rehetra amin'izao arivariva zao misaotra an'Andriamanitra sika fa afaka niaraka tamin'ireo mpanakanto ary araka ny haintsika teo dia isaky ny asabotsy amin'ny 7 ora Madagasikara dia isy ny takarivam-piderana eto amin'ny ika mafy sy fiderana dia manasanao zahay isaky ny asabotsy alohan'ny fiarahantsika mivavaka dia isy ny anasana ireo mpanakanto
takariva-piderana asaina daholo ary etona de manasa sahady reo mpanakanto na reo choral zay afaka manatanteraka an'izany za misalasala miresaka aminay andaminana izany de itsika rehetra no hoasaina any anivo ny fiangonana any any anivo ny fikambananao any andro antsika de anompoka ny fiaraha-mivavaka zay fa ny faneketsika iaraka ivavaka izao sy anao andro any de iaraka amin'ny fikambanana etsiky ny fampiraisan'ny kristianina ho an'ny firenena izy ireo ndray no hitarika ny vavaka amin'ity andro any ity de mirary soatsika rehetra ao anatin'izany fiarahantsika mivavaka izany. ampitombona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Izy izay nanoma natry ny ela ity fotoana ity, izy izay ivony ity fionantsika ity. Izy no niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana mba ho fatiny amin'ny ota fa ho velona amin'ny fahamarinana kosa, ho amin'ny lova tsy mety simba, ho amin'ny lova tsy mety maty. Izy no niteraka atsika indray noho ny abeny famindrampony. Noho izany ianao dia taranaka voafidy, ianao ny fanjakam-pisorona, ianao ny firenena masina, ny antom-pisinao dia natao fiderana ho azy. Ndao ary hoasandratsika izy androany, ndao apetraka atsika amin'ny fitoerana izy androany, satria izy no mpanjaka ny mpanjaka, izy no tompo ny tompo, izy no andohaliany lohalika rehetra. Izany no nifidianany ianao, izany no niantsony ianao mba hijoro tsy homenatra ho azy. Koa mifalia, miravoravoa, asehoy fa olona afaka anao, olona manana fiainam-piderana amin'ny mombanao rehetra. Ho masina ianareo satria masina hoy ny tompo. Masina ny tompotompony maro, mendrika azy ny dera sy lazaro ny voninahitra. Mahery ny Andriamanitra tompotompontsika. Hanandratranao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandraky zay dory. Ankalazanao isan'andro aho, sy idera ny anaranao mandraky zay dory. Lehibe ny tomboka tokony ho deraina indrindra, ary tsy takatry ny saina amin'ny fahalehibiazana. Tompo, mideranao ny asanao rehetra, ary misaotra anao ny olonao masina. Fanjakana mandraky zay ny fanjakanao, ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahefanao. Lalana marina tokoa izy, ary mivavaka ho an'ireo ondro maro zay tandremany mba tena tsisy ho diso lalana, fa tena izotra marina tokoa ho amin'ny lalany fiainana mandrakizay, de ny lalam-pamonjena izay efa nataonao teo amin'ny azo fijaliana. Ka de misaotra anao zay tompo, fantatro fa homba azy ireo ianao, ary de hita azy ireo amin'ny zanany ndraikitra izay nankinao azy zany, amin'ny anaran'i Jesosy. Ny antom-bavaka manaraka ny N'Andriamanitra tandrem fandroso soso manimba fitaovana tokony ampifandray lasa manimbazimba lay fe vao maika tsy amplamanay tsy aleza raha tsy fihavananay ihany tsy aleza raha tsy fihavananatra simba amina fiora anjakanongola mpanjanaka mampiady tompo very zay tanora ao mba aveleny fihavanana ao ampona. Dia sotran'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fahafahantsika miona amin'ny alalana zao fandarana izao, fandarana izay natokana manokana amin'ity arivariva ity hitondranam-bavaka, iarahana mivavaka sy anatonana an'Andriamanitra, hitadiavana ny tavan'Andriamanitra mba tonga zavatra eto amin'ity firenentsika ity.
ary mba ho am'izao firerentsika zao ane ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo de manonona ny fitain'Andriamanitra sy fiadanany tompo amin'ny tsiraray avy. Izay moa zay miaraka amintsika eto dia amin'ny ACFKF na ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena izay fikambanana manokana zay miezaka ny mampiray ny kristianina hiara hetsika ampandroso ny firenena ary ahafahany kristianina tena mijoro ao anatin'ny fireneny ho tena kristianina marina ho fahazavana sy fanasina. Ary efa nisy ny hetsika zay ny raha nandritry ny tapabolana teo eo nanaovana fibebahana vavaka fitaomana ho amin'ny fibebahana ary mba moazana voameriky ny fibebahana mba hita soa ty firenentsika ty ary maro ny fandimby toratan'izay moa ny ACFKF na ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena dia arak'izay hoe fampiraisana ny kristianina tsisy fanavakavanana ara-piangonana natazany fa le mijery tokana hoe kristianina de fa kristianina ny rehetra de arak'izay mba kristianina zay. Ny kristianina dia ao anatin'ny atao hoe fiantsony olo azy mazara te mpivavaka maro ihany ny fivavahana izay misy fa ny kristianina tena tsony olo hoe mpivavaka ka dia ataontsika voninahitra zany zavatra zany ary asa sy andraikitra zany ary zay ny antony fandarantsika mba anaovana vavaka manokana hitondrana zay asa maha kristianina zay. Ny tena koa pasteur Bito Armandi ary ny eokaiketo ny anabavy Rindra zay no miaraka amintsika androany zany va dia isy ten'Andriamanitra foy ho taridalana fametrahana ny fotoanantsika dia rehefa aveo tsika dia anaraka hiaraka iompo iompotsaina iompana ao anatin'ny atao io vavaka fa ny vavaka mazy dia ratsy amin'ny fanasy ny fahamarinana ozy izy Jesosy de tsisy zay ny atao hoe tena fanatonan'Andriamanitra marina fa Andriamanitra de fanahy izy izy ny tompo. Eny ary havana manasanao aloha iaraka ivavaka fa nombola fotoana de andre tena Andriamanitra tsika rehefa aveo. Ry tompo Andriamanitra reny masina misaotranao zay amin'ny fotoanandroany zay efa niloavanao lalana ary niterizanao rakitra soa anay ka nokafanao ny lanitra tompo ambalinao sahady na de mbola tsy nilobava ary zahay ary na ilobava zay de tsy araka ny heritry fahalalana ary fahendren'olombelona fotsiny fa ho araka ny fitarian'ny fanainao masina mba ho akasitrano enetrenao zay rehetra ataonay. Tsy misy may manatona anao tompo raha tsy nitaominao izy fa de izany ny isoranay sakalazanay ianao fa izany fitaomana masina zany matoy izao anay eto de anomezanay voninahitra anao tanteraka taio ny mpiaino manaraka an'ity fandarana ity ary ny fananao no anetsika ny tsiraray avy ho amin'ny fitiavam-bavaka firaisampo firaisan-tsaina anatona ny sisa fiandrianan'ny fahasoavanao ary koa mitenena aminay kehitriny amin'ny teninao tompo hitarika anay eo amin'ny finoana amin'izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy tomponay amen. Eny ary tonga dia andray ten'Andriamanitra tsika ny raisitsika dia amin'ny Jaona toko fa efatra dia ny andininy fa 3:20 sy ny fa 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny famarinany fa ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana. Zay ten'Andriamanitra zay efa voatondra sady moa tao amin'ny fitariana teo izay no avohitra araka n'le lazaina teo ary tsy pihina manokana le hoe mitady mpivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny famarinana. Zay le Andriamanitra fa Andriamanitra dia fanahy ozy izy marina manokana zany fa tolotrasa ity vavaka ity tolotrasa fa amin'Andriamanitra mitady mpivavaka tsy hoe mitady olo hivavaka aminy fa afaka mivavaka ny olona rehetra hivavaka aminy fa tena tenen'ny tompo hoe de hoe mpivavaka mitady mpivavaka aminy ho tahaka zany mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny famarinana. Ny fanahy dia fanomenantsika ka nambarany amin'ny Romanina toko fa 9:20 hoe ny fanahy masina dia manampy antsika amin'ny fahalementsika fa tsy haintsika kory zay vavaka tokony ataontsika amin'Andriamanitra fa ny fanahy masina no mitaraina fitarainana tsy azo tononona ary araka an'Andriamanitra ny fifonany zany hoe vavaka aratosika vavaka tahiany fanahy masina ampiny fanahy masina tarihany fanahy masina ao anatin'ny fanatriany fanahy masina ary zay mahatonga ny tenin'ny Jaona tamin'ny reo nanarika azy hoe zaho izy izy manao batisinareo amin'ny rano fa lay avy aoriko de nao batisinareo amin'ny fanahy masina azontsika amboarina ihany koa izy izy hoe za mivavaka mety hoe za mivavaka araka ny fenitra misy
tandroany azo fijaliana fa le avao ry kosa dia ivavaka miaraka amin'ny hoe fanamasina sy ny afo sika zao no afaka mivavaka amivavaka ombany fanamasina dia zay lafiny anankiray anompiantsika manokana mikasika ny amin'le hoe ivavaka amin'ny fanahy ivavaka amin'ny fanahy misy ny saina dia mivavaka ny fo dia mivavaka ny fanahy dia mivavaka ny nofo dia mivavaka fa zay tsy pihana eto a ilay fanahintsika ifandray amin'Andriamanitra fanahy ny fanahy no afaka mifandray amin'ny fanahy ny fanahy ny afaka hiteny amin'ny fanahy ary araka an'Andriamanitra ny fiteniny dia zay le hoe amin'ny fanahy amin'ny famarinana satria no hamarinantsika tsy misy olombelona marina zany eo ny atren'Andriamanitra ary ny famarin'olombelona dia tahaka ny lamba misondra ihany izy nambaran'ny boky Salamo fa marina kosa tsika satria no hamarinana efa maty nisy olontsika Jesosy ka dia ny famarinan Jesosy nomena antsika dia eo anatren'Andriamanitra isaky ny manaton'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'i Jesosy dia olona marina manaton'Andriamanitra ka dia meno antsika Andriamanitra rehefa mandeha amin'ny fanetretena eo anatren'Andriamanitra tsika amin'izany fiekena izany ka mino an Jesosy dia misokatra amintsika ny sofon'Andriamanitra ka eo tsika ny mametraka ny fotsika rehetra izay eto no mitarika fa isika rehetra ny miara-mivavaka kosa anatin'ity rivariva raha tsika amin'ny tionjapeo ty ka dia ao anatin'izay no anetanana antsika mba andeha amin'ny famarinana ny tenin'ny fampianaran'i Jesosy hoe mivavaka amin'Andriamanitra zay fanahy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana ary mpivavaka tena mpivavaka ny tadiavin'Andriamanitra ijoro ambanga isika hitondra mivavaka zavatra maro samihafa tsika ilaina ny mivavaka Andriamanitra naporisika antsika mivavaka ny vavaka tsy ny foron'ny olona akory fa Andriamanitra no naporisika ny olona hivavaka Jesosy dia imbetsaka nampianatra ny mpianatra hivavaka ka dia mila mivavaka tsika mila samy vavaka tsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho tain'Andriamanitra ny tsika misy lohevitra maromaro ary hitarina tsika iombona mivavaka amin'ity ariva ity ka dia araka misy lohevitra vitsivitsy dia mivavaka tsika dia ny fandaminana dia miara mivavaka aminay ianareo mivavaka amamponga mba araka amin'izay toerana misy ianareo ao an-trano afaka mivavaka amin'ny teny ianao dia tsara mivavaka ampo ianao dia tsara ihany koa dia hipetraka ianao dia tsara hitsangana ianao dia tsara ny zava-dehibe dia ny hoe mahitatsika Andriamanitra manatona azy amin'ny foray saina ray vava ray ary ao amin'ny fanatrehny fanamasina ka dia miteny amin'ny fitenena ny fanamasina tsika araka izay tariana antsika ka dia aleo ary atombotsika avy hatrany ary ny vavaka voalohany tonga dia hotariko le izy vavaka manokana tsika makasika ny fiainana rivotra ara-politika eto firenetsika satria ao anatin'izao fahatairana sy ady ao amin'ny aretina mandringana manerany tany zao dia tsy vitsy mbola manana anjara toerany koa reo ady la politika eto firenetsika ohatrany toa manako lazaina foana ny maro anatin'le izy ka dia vavaka manokana ohatr'Andriamanitra tsika mba hamindra foana ny tompontsika ary dia tsy jery nyreny rehetra ireny fa hiantra ny firenetsika ary hiantra ny olona rehetra mihitsy koa raza etra n'izao tontolo zao ka mba andraisana fanasitranana findrindra ny fanasitranana fanahy famonjeny hivavaka ary sika tompo Andriamanitra misaotra sy mankasitraka anao tanteraka ny amin'ny fotoana androana fanay manatona anao ary manatona anao zay tompo mitondra ny fony rehetra iray ihany eo natreanao fa Andriamanitra tokany anao sady marina dia fa nanendrim-panalalana tokony ihany koa fanavotana ao anay ary mpamonjy anay Jesosy Kristy zanakao ary zany no anananay fahasahiana manatona anao kehitriny amin'ny alalan'i Jesosy tomponay zanakao efa nanangananay zanaka ianao tompo ka miheno anay indrindra ary efa nampahirinay ny angataka ary koa hiantso ny anaranao masina mba ho isy famonjena manana olana matetika zay tompo ka mampahory ity firenena ity manimba ny fiainam-pirenena mihitsy aza dia ny adila politika ianao malala ary zay rehetra ihany koa dia mahalala izatra sarotra iadina sarotra ialana ao anatin'izany kanefa raha ny fananao no hiasa dia afaka ho tonga ray ihany malagasy na dia misy fahasamihafana ara-potokevitra azy na dia misy fahasamihafana azy raha farisendahatra sy fomba fanao hitondrana ny fiainana ara-piaramonina rehefa ianao tompo androtsaka ny fanan'ny firaisana fanan'ny fankatiavana fanan'ny fihavanana dia azo tanterahana ny mahiray ny malagasy tsarovy eo anatreanao ny tononkira vavaka sady ira-pirenena izay vetesinay isaky ny fotoanany isaky ny antony isaky ny toerany mangataka eo anatreana tompo mba ho tahina ty firenena ity ho tahina ny malagasy ary ny sehitra ara-politika dia mba ho tahinao tompo araka ny mahasoa azy mihitsy satria zatra mahasoa tsy na ny politika fa ny fitondrana azy no ratsy ny hitondrany maro azy
mivavaka aminao Andriamanitra mamindrafo mamela heloka dia mesandrindrana tompo mba ho saina tsara fo tsara ao anatin'ny amin'ny mpiantsehitra amin'ny tontolo politika mba hitondra firenen'ity firenen'ity ho amin'ny fiavoazana tsara tompo mba fanahy ray ihany eny tompo no anetsika ny rehetra ho amin'ny ao anatin'ny fahasamihafana ka hitondra rena ho amin'ity firenena ity eny Jesosy eo ainao zavatra rehetra fa ianao no mpanjaka ny mpanjaka ary mitondra ny fanjakan'Andriamanitra azonao entinentin'ny firenenay izany tompo ka dia tahinao ny mpitarika rehetra mpitarika olona ao anatina fikambanana politika ary zay tarina ihany koa no feno fahatsapana sy ny farisin-dahatra eny tompo dia hanasomarina n'ity firenen'ity ary dia ianao ny asa ao anatin'ny redy ka ny hevitra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia ho levonina ho rava tanteraka ary ho fongana tanteraka fa no maro ny hevitrampon'olona fa fisainanao no maritra mandrakizay ka dia aoka ho hita ato amin'ny firenena ity fa miasa ito amin'ny firenena ity ny fisainanao miara-miasa sozy rehetra tianao misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ity fotoanandroany ity ihany koa mbola nomeny tompo fotoana manokana mba afaka hitondra ny anjara brika hivavaka ho an'ny mpitondra antsika tena mila vavaka ny mpitondra ray aman-dreny be eto amin'ny firenentsika tsy mora ny mipetraka amin'ny toerany ray aman-dreny fa tsy mora ihany koa ny mitaiza ny zanaka ao anatin'ny firenena fa mila tolotsaina avy amin'Andriamanitra hivavaka tsika tompo ndreto izay tompo manantona ny seza fiandriananao mijoro amin'ny banga mba te hitondra ny mpitondra firenenay sy ny mpiara-miasa rehetra amin'ity firenena malagasy ity isorana ianao manokana nanome an'io filoha-pirenena io Andriamatoa Andrinirina Rajoelina avy aminao tompo ny fanendrena azy teo fa tsy hoe sitraponina koa zahantony hafa na tonga azy teo amin'ny toeran'io fa na dia tao anatiny ary ny fanirina eo amin'izany toerana izany raha tsy ianao tompo no nametraka azy teo dia tsy ho tanteraka izany fa izao no tanteraka dia satria manana programa manokana amin'ny alalan'io lehilahy io sy ny vadiny amanjanany mihitsy ary ho an'ity firenena ity ary tsy ho azy ihany fa nomenao mpiara-miasa izy ireo izay mpanampy tandrifiny amin'izao fitondrana firenena izao dia nisa tsokajy nisa nambaratongany amin'ny fitantanana izao firenena izao ary maro dia maro anatin'izany ireo zanaka tompo nomenao azy ireo hiandreketana ho tezaina ho karakaraina ho velomina ho arovana ho tiavina ary ampianarina mba tena hifankaty mba tena hifanohana satria miara-miasa ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria izany no endriky ny fitondrana firenena tompo sy ny vahoaka ao aminy ka dia mivavaka izahay amin'ity androany amin'ny anaranao Jesosy mangataka eto anatrehanao mba tenao mpitondra endry kinga sy mahay matahotra an'Andriamanitra ary mino an'Andriamanitra mifady ny ratsy mba ahitany ny voninahiny amin'izao andraikitra mavesatra izay napetraka ao izao mba ho tsapany ene tompo ho tsapan'izy ireo fa tsy vitan'ny heriny tsy vitan'ny fahaizany tsy vitan'ny fahalalahany tsy vitan'ny volany tsy vitan'ny ninona mety eo aminy fa aoko ho tsapan'izy ireo amin'ny anaranao Jesosy fa izy ireo dia fitaovana fotsiny ihany satria manana antony manokana ianao ary manana zavatra kendrena manokana ho an'izao firenena izao ka mangataka aminao zay tompo ho tahinao ane izy ireo omeno fahendrena ane izy ireo ary tena ho tsapany fa tena mila miankina aminao Andriamanitra izy va ho tafavoaka ary indrindra manoloana zao toe-javatra misy eran'izao tontolo zao izay andianan'izao vavaka sy fanatonana manokana amin'izao zao ny amin'ity firenena ity mifonany amin'ny fahotany mpitondra mifonany amin'izay mety tsy fahamarinana mifonany amin'izay mety fitiavan-tena mifona ihany koa raha ohatra ka sanatria ray aman-dreny manilikilika na manavakavaka na miangatra raha manana an'izany toe-tsaina na toe-po zany ireo mpitondranay dia mifona amin'ny anaranao izay tompo mba hiala satria fanao ratsy zany fa mila tiavina na ny maditra na ny endry ary mila omena sakafo mila ampitafiana mila tiavina anampy azy ireo ane ianao fa raha ny heriny tompo dia tsy mahay izany izy fa noho ny heriny fanainao masina izay angatana amin'ity androany ity mba tena menono azy ireo dia tena hiaina amin'izany izy ireo ary dia ankatoy izany ka dia ahita ny voninahitra ao ahita fahombiazana ary ho tahina ny zanaka malagasy rehetra izay nankinonao amin'izy ireo ho tezaina sy ho karakaraina
tena hitombo fahendrena, hitombo fahalalana, fitiavana an'Andriamanitra, hitombo fahasalamana ho voaaro amin'izay mety ratsy rehetra, ary ao ko fantatry ny taranaka rehetra, ny zanaka rehetra, ny firenena malagasy rehetra fa mila miankina amin'Andriamanitra fa tsisy famonjena amin'ny hafa, tsy avy any amin'ny filoham-pirenena, tsy avy any amin'iza, fa ny famonjena tompo dia avy aminao fa fitaovana fotsiny an'izy ireo. Ka misy matoky aho fa ny vahoaka malagasy rehetra dia tena hijery anao Jesosy ilay maty ho azy teo amin'ny hazo fijaliana, ka ho tsapan'izy ireo fa eo amin'io hazo fijaliana ao irery ihany no misy ny famonjena, no misy ny fanavotana, no misy ny fiarovana, no misy ny hanina, no misy ny fitafiana, no misy ny zavatra rehetra izay ilaina. Fa ireo hevitry Satana kosa izay manjakazaka sy to tena tamana sy zadratsy mampahory mangeja izao firenena izao dia tsy misy hovanina amin'ny anaranao ane zany, tsy ho hisy ambinina amin'ny anaranao ane zany, fa ho tsarovana manokana Madagasikara manoloana izao zavatra izao, ka ho tanteraka tokoa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa. Dia misaotra Tompo fa hoentina eto anatrehanao zany etaeta sy fandriana izany ho an'ny mpitondranay ary ho an'izao firenena izao, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Narak'izany ihany koa tsika to somary mahita fa misy ny vokatra fikarohana ara-pitsaboana izay navoakandreo manampaizana eto amintsika, nefa tsy mahasahirana ihany ny eo amin'ny fampanekena ny eran'izao tontolo izao ny amin'izy ireo. Ivavaka manokantsika mikakasikany amin'izay mba ho tahian'Andriamanitra ka ho tena feno fahasoavan'Andriamanitra araka ny nanomezany saina andreo mpikaroka manampaizandreo ny fanafody izay efa hita anasoavana ny olona rehetra ihany koa eran'izao tontolo izao. Ny valerantsika malagasy zany, ny sandantsika, ny asintsika malagasy dia mba asandatry ny tompo anasoavana ny olona rehetra eran'izao tontolo izao. Ivavaka sika tompoko raha io izay manome voninahitra ho ianao no omeko voninahitra, izay manamahavoano anako baraka ho ianao, ary izay asandratrao no isandatra, izay ahetrinao no ihetry. Tsy misy mahay mitoetra eo amin'ny toerana mampanjaka raha tsy ianao no mametraka azy. Ankehitriny izay tompo dia misaotra anao manokana ny amin'ny nanomezanao saina andreo karoka manampaizana ara-pahasalamana nahitana fanafody anampiana ny firenena ary tahina izao tontolo izao mihitsy azy. Ianao nefa mahita fa mbola misy ny adevitry ny amin'ny fandraisana ny rendy. Ao ihany koa aza nytao fanaratsiana mihitsy izay mitondra an'izany eto anatrehanao. Tsy misy mahay marombaka izay mpelantananao, raha ianao no mamovaravara dia tsy misy mahity, ary raha ianao no manidy dia tsy misy mahavoka. Dia mangataka amin'ny anaran'i Jesosy tomponay izahay mba tahinao izay mba vokatra efa navokanao tamin'ny alalan'ity firenena ity, mba ho fanasoavana ny olombelona rehetra. Fa ianao dia manome masoandro ho an'ny olona rehetra na ny ratsy fanana ny marina, ary manome ranonorana ho an'ny olona rehetra na ny ratsy fanana ny marina, ary ny fanafody izay omenao ihany koa dia ho an'ny olona rehetra na ho an'ny mino na ho an'ny tsy mino, na ho an'ny marina na ho an'ny ratsy fanana. Fa izany ny fahasoavana iombonany nitrenao fa tianao ny asan'ny tananao rehetra, ary dia manana tombontsoa manokana koa aza ny mino efa manana anao amin'ny fiainana, ny amin'ny hoe efa nasitrana ny herinao dia kapoka taminao, dia mbola manana fitahiana asitrana azy ihany koa ny olona rehetra amin'ny alalany reny voka-pikaroana ireny. Raha ianao no manokatra ny vavadin-tsain'ny olona dia afaka takatra zava-dalina tokoa ny olona, ary raha ianao no manidy azy dia ho sasapoana ny mpikaroka. Koa dia misaotra fa fahasoavanao reny dia hitaha zao tontolo izao ianao tompo amin'ny alalany mba rereny malagasy na hita fanafodiny amin'ny coronavirus, ary dia ho tahinao mihoatra ane no ny izay takatra sy fantsakehtriny reny aroarovanao indrindra, mba voninahitra ny anaranao fa eto amin'ity fireneny ity ihany koa ianao, amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao any mpitondra fivavahana mba tena hitaizany vahoaka marina izy ho amin'ny lala marina ho eo anatrehan'Andriamanitra. Misaotranao ihany koa izay tompo amin'izao fotoana izao raha mbola afaka anohana vavaka ireo mpitondra fivavahana izay tena mbola tsy mora ihany koa ny andrakitra izay nankinina tamin'izy ireny, satria resaka ara-panaty zavatra ity, ary dia maro ny asan'ilay ratsy no mamilivily ny olona tsy mba tsy hampino ny olona anao sy ny famonjena izay vitanao, mampivily ny lalana mba tsy ho any amin'ny lalan-danitra fa ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Androany tompo dia manonona ny fomba anao sy ny tolotsaina avy aminao, ny hery sy fahendrena avy aminao, ary indrindra ny finoana anao mba aizandreo mpitondra fivavahana tompo tena manankina sy mametraka ny fitaizana ara-panahy mba tena andresy an'izany izy ireo ka tena ho tafavoaka
ho tonga tena zanak'Andriamanitra marina, manomboka mitondra fivavahana satria mety misy ny manao adaladala ka mihevitra ny tenany ho izy kanjo tsy ho izy, dia mifona tompo ho an'ny mpitondra fivavahana izay miaina ao anatin'izany famitahantena izany mba tena ho tonga amin'ny lala marina izy, lalana marina tokoa izy, ary mivavaka ho an'ireo ondro maro izay tandremany mba tena tsisy ho diso lalana fa tena hizotra marina tokoa ho amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay, dia ny lalam-pamonjena izay efa nataonao teo amin'ny hazo fijaliana. Ka dia misaotra anao izay tompo, fantatro fa homba azy ireo ianao ary dia hita azy ireo amin'izany ndraikitra izay nankinao azy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny atom-bavaka manaraka ihany koa dia ny firaisan-tsaina ny malagasy sy ny mpitondra azy. Firaisan-pony malagasy sy ny mpitondra azy, na mpitondra ara-panjakana io na mpitondra ara-pivavahana io, mba hisy firaisana tsara ao amin'ireo ka irindra ny zotram-piainan'ny malagasy. Vavaka ary sika tompoko. Tompo Andriamanitra mahery eo, ianao dia Andriamanitra manana ny fahefana rehetra ka afaka mahavonjy ty firenena ity. Ianao dia nilazain'ny Tompo Jesosy taminay hoe ndray atompoka ary zaho ndray, ka mbola noentina mbavaka ihany koa hoe mba ho ao amintsika izy ary mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny mahay raintsika. Saotra Tompony amin'izany fahamarinana mba hampahefana izany, ko manatona anao izay Tompo amindranao fo amin'ny malagasy izay misy fisaraham-bazana amin'ny lafiny maro. Voalaza teo ny lafiny ara-politika, eo koa ny fisaraham-bazana ara-poko, fisaraham-bazana ara-piangonana, fisaraham-bazana ara-potokevitra, ara-fomba panao, misy fisaraham-bazana amin'ny lafiny maro. Tao mampisarasaraka an'ity firenena ity ka manimba ny fandrosoan'ny fiainam-bahoaka, fiainam-piarahamonina. Fona aminao Andriamanitra na amin'izay rehetra nafafindreo taranaka tany aloha ka manimba zao taranaka vaovao zao, taranaka ankehitriny. Mifona aminao Andriamanitra ny amin'izay tsy fatoko avan-tsaina, ditra, loto-po, loto-tsaina ihany koa izay misy ny taranaka ankehitriny. Fona aminao Tompo, ary mangataka ny anaranao Jesosy Tompo, mba omenao ny malagasy ny fanahiny firaisan-tsaina, fanahiny firaisan-po, ary mba ho amin'ny fihavanana tsara sy ny fankatiavana tsara, firaisan-kina tsara ary firalahiana tsara ny malagasy rehetra, mpitondra sy ny hoentina dia ho tahaka izany amin'ny sehatra rehetra, na aiza na iza, mba ho voninahitra ao Andriamanitra rery amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ny amaranako ny anjarako amin'izao fotoana izao dia manoloana izao fiboana izao dia tena ho tonga fiangonana marina, tena mitady an'Andriamanitra marina, ny tsirairay avy ao amin'ny toerana izay misy azy ka tena ho tonga tena tepolin'Andriamanitra marina. Mivavaka amin'ny anaranao Tompo, misaotra ny amin'ny fisiny izao fiboana izao satria anisan'ny tena tokony hampieritreritra ary tokony tena tonga ny tsirairay avy anararoatra marina amin'ny fandinitena ary tena arak'ilay teny izay nampitondrainao mpanomponao vao nanomboka izao fotoana izao fa mitady tena mpivavaka marina amin'ny fanasy ny fahamarinana ianao mba tena ho tonga toy izany tokoa ny tsirairay avy tena ho tonga amin'ny fibebahana marina ka tsy vavabava foana nanao ny fivavahana ho aitraitra na fahazarana fotsiny fa tena anantena vokatra, anantena asa tena mivaingana ka mivavaka ho an'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao ao anatin'izao fiboana izao tena fantoka amin'Andriamanitra, tena anantona an'Andriamanitra marina mitahotra sy ny ovitra amin'ny fanajana tanteraka anao ka tena hita vokatsoa tokoa ao anatin'ny vavaka izay asandratra, tena ho tempolo masinao tokoa ny tsirairay avy amin'izao vavaka izay ataon'izao ka hiasa ao anatin'ny tsirairay avy ianao ka ny tsirairay avy dia tena ho tonga tempolo masina, tena hiasanao, tena hamokaranao zavatra ao anatin'ny tsirairay avy ao manoloana izao fiboana izao dia hivoaka asa tsara ny tsirairay amin'ny fotoana izay voanao anatin'izao fiboana izao ka tena hisy vokatra tena fanomezana voninahitra an'Andriamanitra abe ny fisaorana anao Andriamanitra ny tombom-barotra lehibe azo tao anatin'izao fiboana izao ka dia rehefa tonga ny fotoana hivoanay dia tena hita tokoa fa tena hisy famonjena lehibe, hisy zavatra iova amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina, hisy fanafahana sy fanasitranana ho an'izao firenena malagasy izao dia tena ho tanteraka araka ny tombavaka izay natao mpanomponao fa ho tonga fahazavana sy fanasina tokoa ny malagasy ary dia tena ho reharehanao fa tsy ho fitenenan-dratsy ny anaranao dia te hisaotranao manokanao
nafahako nitondra zany etaitako zany teo anatrenao tamin'ity androany ity amin'ny anaranao Jesosy amen. Ena ry havana tonga ny fotoanantsika ifarana amin'ny iafarany sahady sorantsika Andriamanitra ny etsika fampiraisana kristiana ho an'ny firenena dia manentana anao manokana findrindra ny kristianina mba ho tonga amin'izany fenitra ilain'Andriamanitra antsika zany ny firaisana mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny maraintsika ko ny kristianina any amin'ny fandrarana doko iseho a kristianina miray ny kristianina any amin'ny fanabiazana aoka iseho kristianina miray kristianina any amin'ny serasera kristianina any amin'ny kolo aikanto sy ny maro samihafa dia iseho iray ka asoa ny firenena ary ampandroso ny firenena ho an'Andriamanitra ny voninahitra manonona manokana ny fahasoavan'ny tompo mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy ala aminao ane ny fahazavan'ny tavan'Andriamanitra ka mindra tsy tafotoiny ianao amin'ny fiainanao hitarika anao ane ny teniny fanazavana ny lalana tsy fanilon'ny tongotra ary asitrana anao ane zany ainao any mahazo azy ary fahasalamana ny nofondretra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fanamasina amen. Tain'Andriamanitra ary tompo. Dia mbola isaorantsika ireo izay avy ao amin'ny hetsika fampiraisan'ny kristianina ho an'ny firenena izay niaraka nitarika antsika tao anatin'izay vavaka izay misaotra anao koa zahay nanatrika an'ity fotoanandro an'ity izay mbola hitohatra any tsika malagasy rehetra no hiaraka anandratra vavaka any amin'izay misy anao ihany koa dia mbola verina ihany tahaka ny fabetsaka tonga aty aminay raha mbola tianao ihany koa tahaka n'izao hitanao androany izao dia nataondrareo amin'ny alalan'ny feo zany hoe audio nalefan'izy ireo dia aza misalasala ny manoratra aty aminay ikamafisfiderana@gmail.com androany ndray kositsika dia araka ny fanampanantenana antsika dia anambahiny anakiraitsika izay miara-miasa eto amin'ny ikamafisfiderana eto amin'ny ikamafisfiderana dia misy namana azo lazaina hoe manatalenta izy amin'ny lafiny fikirakirana ny oronan-tsary araka izao tazantsika ao aoriana izao dia izao no nentiny nampitondraina ny anaran'ny famokarana sahaniny hitondra fampianarana na fizarana isaky ny alakamisy ariva ao aorianany vavaka izy tantarakely fohy amin'ilay fiantsoantsika azy hoe film en 3D dia androantsika dia iresadresaka miaraka aminy tafaraka amintsika eto izy androany iresadresaka hoe inona tokoa moa no tena momba azy inona ny tantarany zany famoronana zany iza marina moa izy ka dia faly miarabanao zahay Charles Ramarson iza marina moa ianao dia androany zay faly mandray anao ny mpanaraka ny ikamafisfiderana dia miarabanao zay tonga eto amin'ny ikamafisfiderana miaraba ihany ary faly miaraba sy tafiaraka amintsika rehetra zay manaraka zao fandarana zao ary miaraba antsika malagasy rehetra tsy akanavaka dia faly tokoa zay tafaraka aminao androany manitikitika anay satria efa nisy ihany nitazana eny amin'ny YouTube eny na eny amin'ny page zay sahaninao tiana fantarina hoe iza marina moa ianao dia ity resaka oronan-tsary 3D ity ve satria efa maromaro ihany efa tazana dia hoe asanao manokana ve izy io sa manahoana ny momban'izay Charles Ramarson ny anarako atsona ihany koa hoe naivo ho an'izay rehetra mahafantatra ny fanaovana vidéo 3D na oronan-tsary telo vongany fanazany teny gasy dia tsy asako velively hafa mihitsy ny asako fa ny io dia passion angamba mahazo ilazana azy satria efa ela no tia mikirakira n'ity resaka ainao manjery ity
dia tonga tato anatiko ny fisainana indray andro any mijery an'le zavatra ataony amin'ny jeu vidéo sy ataony eto amin'izao tontolo izao dia manintona tanora sy manintona ny olona tia ny ara sy ny zavatra mikasika ny visuel, zavatra jeren'ny maso zany le izy. Dia nieritreritra hoe raha ity no ampiasaina ampitana ny filazantsara ny Kristy dia mety ahavitana zavatra tsara. Dia nianatra rery a tsy niditra fianarana lafo be fianarana amin'izy io fa nianatra rery a kavokavoka dia nanomboka namokatra ny horonan-tsary troadea ary ny vokatra moa zany a efa nisy maromaro fa ity atobotra antsika ity zany a dia anisan'ny vokatra efa natao hatramin'izay zany. Ny zavatra mahafinaritra amin'ny tontolon'ny 3D io a dia mivoatra foana, mivoatra mandrakariva ny fitaovana, mivoatra mandrakariva ny zavatra azo atao aminy ary ny kalitaon'ny sary mivoaka dia mety tsara foana satria mandroso ny teknôlôjia dia tena isaorana ny tompo manokana ny amin'izay. Mahafinaritra be tokoa ny momba an'izany ary ny teny ianao teo hoe azo anararotana ho fitorinana ny filazantsara mba manitikitika anay zany hoe voalohany aloha hoe tsy asanao le izy fa manana ny asanao ianao dia faharoa manarakaraka an'izany hoe nianatra mihitsy ary ianao mba hitoriana filazantsara azonao resahana aminay hoe tahaka ny ahoana zany tsy haiko afaka lazalazainao ve aminay ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny mety honerahanao tamin'Andriamanitra na ny fiainanao manokana mihitsy ny amin'izany fiarahana izany satria raha mpitory filazantsara dia midika fa misy fiainana miaraka amin'Andriamanitra izany. Raha hotantarainy eto daholo momba ny fifandraisana amin'ny tompo sy ny nandraisana ny tompo mety ho lava be le tantara fa hiezaka ho fitiniko le izy le fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy izay namonjy antsika hanilalana sy fahamarinana fiainana dia tsy fifandraisana amin'ny andro anankiray fotsiny akory na amin'ny toerana anankiray fa tena hoe 24/24 aloha ny filazana azy isa-segondra mihitsy tsika mila manana fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy ozy izy hoe raha misaraka amin'ny mpinareo izy dia tsy mahavita na inona inona dia raha manontany ianao hoe ahoana ny fifandraisana amin'ny Kristy dia tena hoe miresaka amin'ny Kristy isa-segondra misy zavatra maro fomba maro iresahany aminao ary ianao koa afaka miresaka amin'ny mivantana amin'ny vavaka. Izy miteny amintsika amin'ny tenin'Andriamanitra, izy miteny amintsika mety fahitana, mety nofy fa ny tenin'Andriamanitra. Te anitrikitika kely satria manararoatra na inona tia mba hafatra tena tiako ampitaina amintsika kristiana. Na inona zavatra hitantsika amin'ny vidéo na amin'ny internet na amin'ny toriteny tena hoe natao ampandrosoana antsika rehetra zany fa mamporisika atsika ny mandinika mivantana ny tenin'Andriamanitra mangataka ny fanahy masina anazava atsika io no sakafo ny kristiana, sakafo mpanahin'ny kristiana. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mila mialehibe tsika, mila mitombo ka ngamba ny metimety kokoa zany ny mandinika ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra be ana le zavatra nataon'ny kristiana tao Bere rehefa notoriana tamin'ny tenin'Andriamanitra dia izy tsy nilana mambolony fa noraisiny ny tenin'Andriamanitra dia no hamarininy na marina na tsy zay nombara taminy. Le izy tsy hoe ametrahana doty ina moa zany tsy finonana fanontaniana tsy fantatro ny filazan'izany amin'ny olona mitoriteny na ampitarika sanatry ny vava fa tena hoe tenin'Andriamanitra mihitsy zany azony izy izy zay tsara na iza niza mizara aminao na toy ny 3D na toriteny na inona ny fanahy masina no manivana sy mampiseho anao zay
tena sitrapon'andriamanitra anatin'nyrendrehetra reny dia azony zay tsara zay mba afaka kely tena isaorana be dibe anao zany fanazavahana ny fiainanao ary nytorohevitra rehetra ihany koa zay nentinao androany efa natsidika teto amin'ny pejy any ny mikasika ny oronatsary zay ho avoakanao isaky ny herinandro ilay nampitondraina ny lohateny hoe fiadian'andriamanitra ioronatsary manokana io ve misy antony ny fidiananao an'ilay loha hevitra na koa hoe manahoana ny natongavany io famorona sy ny safidiny io loha hevitra na lohateny io elatsika tsi ny antony teknika nisy ny fahatapahana kely iotoizantsika ihany ny resadresaka miaraka amin'ny Charles Ramarson Charles Ramarson afaka omena ho anay raha ve ny resaka ara teknika tahaka ny ahoana moa ny fanaovana an'izany resaka 3D zany raha mamorona ny fikirakirana an'izany eo amin'ny resaka fanamboarana sy famokarana oronatsary telo vongany dia maka fotoana be izy io satria ny acteur rehetrarehetra zany avatara ny filazana azy dia amboarinao maka endrika olona dia amboarina misy le tareha dia amboarina ny vatany dia apekanjony izy dia zay zany le acteur avy eo ny décor ny tanàna ny trano sy le scène zay ilalaovana dia mila amboarina daholo rehefa vita daholo zay zavatra zay dia apetraka ao amboarina ny scène dia apetraka ny scène dia rehefa avy eo dia manao ny animation fampietsehana an'ireo avatara reo dia fampitenena anazy ihany koa dia zay ny amin'ny lafiny teknika fa amin'ny lafiny fitantarana dia misy an'le hoe storyboard tsy maintsy amboarina tsara ny texte sy ny firindran'ny zavatra rehetra sy ny fisesin'ny scène sy ny dialogy apetraka amin'ilay tantara dia joué betsaka koa misy lanjany betsaka ny jeu de caméra zany hoe ny fipetraky ny fakatsary rehetra zay akanao ny sary misy lanjany lehibe amin'ny tantara sy ny afatra tiana apetraka ny jeu de caméra misy ny hoe gros plan misy ny plan large ary am'izay amin'ny telo vongany ny mahatsara be azy dia zao tsy manapetra nisan'ny caméra azonao ampiasaina amboarinao caméra dia apetraka ao dia zany hoe le izy zany tena hoe manitona be passionnant ny manao azy dia tena hoe mahafinaritra ary mampirisika raha misy tanora teaka ny tony fitaovany tony satria tena fitaovana tsara izy io ary mandaitra amin'ny tanora manintona ny tanora sy ireo zay olona tia ny art visuel matetika tsika melakava samy tia foana rehefa mijery zavatra tsara fa ny tena mahafinaritra dia azo ampiasaina hitoriana ny filazantsara ampaherezana ny samy kristiana averiko Charles Ramarson le fantaniana teo hoe nisafidinao momba n'ilay loha hevitra hoe fiadian'Andriamanitra inona no antony hoe nisafidiananao manokana an'io loha hevitra io tsy avy amintsika izany fa avy amin'Andriamanitra zay namorona ny atidohantsika zay namorona ny tanatsika zay namorona ny masotsika ahafana mampiasa an'izao fitaovana maro zao ary tena hoe isaorana azy koa ny fitaovana omeny
makasitraka be dibe amin'izay fanazavana rehetra zay ny saika hoantanina ihany koa de hoe inona ny mba afatra ao malohanan'izao misy malagasy zay manatrika atsika renao malagasy zay mpamokatra oronan-tsary takan'izao, inona re ny afatra mba azona hoentina ho an'ny malagasy Charles Ramarson? Raha iresaka ny amin'ny hoe mety fampahirezana sy afatra ho an'ny firaisany samy malagasy dia mazava be hoe ny zavatra raha miresaka amin'ny kristianina aloha dia ngamba ny zavatra mila tonga ao an-tsaintsika kristianina voalohany indrindra amin'izao fotoan'izao dia ny fifamelan-keloka sy ny fifankatiavana. Ny fahavalontsika kristianina dia tsy ny olona tsy mitovy hevitra amintsika, tsy ny olona tsy mpino akory ary, tsy ny olona tsy mitovy firehana politika amintsika fa ny devoly. Ary raha amin'ny lafiny mahakristianina mety afaka manao ady hevitra, mety afaka misy tsy vitovikevitra sy foronana, fa ny atompotsika kristianina dia zao hoe mila manadio ny fotsika isika mba hialany ny fifankalana sy ny tsy fifamelan-keloka, fa ny afatra ny tonga amintsika dia ny mba hifamelantsika heloka, hifanadonona ny zavatra mety ratsy, fa ampandrosoana kosa raha mandeha ampandroso ny ty Madagasikara zay mamitsika ty, ary tena ifampiseho amin'ny tompo hoe momba antsika izy dia anjaratsika no mandray ny tanany zay te hitantana atsika, kanefa mila ialantsika ny fisaratsarahana, ialantsika ny fifankalana, ialantsika ny tsy fifamelan-keloka. Dia mankahery atsika tompoko satria tia atsika malagasy Jesosy Kristy tompo ary te hamonjy ny firenentsika. Dia mahireza indrindra ry havana isany amin'izay toerana nametrahan'Andriamanitra anao dia mahireza mijoroa ary tano raiso ny fiadin'Andriamanitra efa nomeny anao. Mankasitraka be dehibe anao nanaiky hovahinay androany Charles Ramarson na inaivo misaotra amin'ny fampahirezana rehetra, omenay fitenenana angamba ianao hoe inona no mba afatra ho farany ho an'ny malagasy rehetra, ho an'ny mpiray tanindrazana zay miaino atsika amin'izao fotoana izao. Farany tena farany dia misy bonus surprise kely atolotra atsika amin'ity farany ity. Tsika dia kristianina dia ny zavatra resahako teo dia hoe ny fahavalontsika dia satana, fa tsy ny olona, tsy ny olona tsy mitovy amintsika. Dia anatin'ity bonus ity fantavo ny fahavalonao. Mijery finaritra tompoko. Isika tsy mitolona amin'ny nofo famandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Efesianina 4:1-5. Misy ady tsy hitan'ny masontsika olombelona miseho eny amin'ny tontolon'ny fanahy. Tafika roa ny fanandrina amin'izany dia ny tafiky ny lanitra sy ny tafiky satana. Mandray anjara amin'izany ady izany ny kristianina tena miorina sy miamba, manohitra sy mandrava ny asan'ny satana.
omen'andriamanitra fiadiana mahery isika kristianina fetsy anefa ny devoly ka raha tsy miambina na matory ny kristianina dia alainy ireo fiadian'ireo ary hosoloiny fiadiana mitovitovy endrika amin'ireo fiadiana nomen'andriamanitra saingy tsy fiadian'andriamanitra velively ny devoly havana dia bakatahaka mpandainga mpamitaka raha misy zavatra tsara ataon'andriamanitra dia makatahaka ny devoly saingy avadiny zavatra ratsy zany vitany manolo ny fiadian'ny kristianina tsy miambina ho lasa fiadiana eny ampilatanana raha ho raisintsika ohatra ny finoana izay ampinga miaro amin'ny zanatsipika mirehitra alefan'ny satana rehefa finoana marina miorina amin'ny kristy no eny amintsika dia voasakana ny zanatsipikan'ny satana fa raha finoana tsy izy no entintsika dia indrisy fa grobaka ny ampinga satria endriny fotsiny mirehitra maty may kilan'ny afon'ny satana ny kristianina sy ny finoana izay miorina amin'ny olona amin'ny arena sy izay rehetra maka ny toeran'ny kristy ho anao izay manana sy mampiasa ny fiadian'andriamanitra fantaro ny fahavalonao maro ny kristianina no diso fahavalo ny fahavalonao dia tsy ireo tsy mila ny famonjen'ny kristy izy ireny satria ao anatin'ny fahajambana sy ny aizina mila ilazana ny fitiavan'ny kristy sy ny famonjena vitany teo amin'ny azo fijaliana izy ireny ny fahavalonao dia tsy ireo mpino tsy mitovy hevitra na fandresen-dahatra na fahazonany ten'andriamanitra aminao ka ho lany andro hifanaratsy sy hifanenjika ny samy-pino ny fahavalonao dia satana izay mierona tahaka ny liona mitady izay harapany fantaro ary ny fahavalonao ary raiso ny fiadian'andriamanitra amarino isan'andro na fiadian'andriamanitra ny eny aminao na fiadiana efa fiadiana hafa na sisika satana ataoviny izy safidy ary hazony ny fiadiana tsara ivoahanao mpandresy